aza matsiaro ny lasana amin'ny sainany taloha indry izao efa hanao zava-baovao ho ankehitriny dia efa miposaka izany. Isaia 7:7 ny 9:20 ka hatramin'ny 10:20. Fandaharana iray izay iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Apostoly Andreas eto amin'ny radio feon'ny lanitra 107.2 FM isan'andro amin'ny ora toy izao, izay andraisanao vavaka sy tsodrano idiranao amin'ny fiainana vaovao miaraka amin'Andriamanitra ary andrenesanao toriteny, fampianarana, taridalana ho amin'ny famonjena ny fanahinao mandrakizay. Tadidio ary mbola afaka niaina amin'ny fiainana vaovao ianao miaraka amin'Andriamanitra. 033 91 711 66 033 91 711 66 034 92 543 76 034 92 543 76. Aza matsiaro ny lasana amin'ny sainany taloha indry izao efa hanao zava-baovao ho ankehitriny dia efa miposaka izany. Isaia 7:7 ny 9:20 ka hatramin'ny 10:20. Faly mandroso anatin'ny tokantranontsika sy eny amin'ny toerana izay andrenesanao ity onjam-peo ity indray ny tenako a Apostoly Andreas no miaraka amintsika ao anatin'ity fandarana mahafinaritra be. Anio tika dia manona ny fiadanan'i Jesosy Tompo ho aminao sy ny ankohonanao. Jehovah Andriamanitra ny anisoantsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny radio ho ampitomboana amintsika mandrakarivany ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitahian'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Isaorana an'Andriamanitra moa tanteraka somatsara ny fotoana lehibe izay nokarakaraintsika izay tena marihana fa nisehoany ny voninahitr'Andriamanitra. Maro ny olona nafahan Jesosy atao anatin'izay vavaka délivrance, fanapahana, ozona sy reo olana avy amina fampisaviana ireo. Tena be dia be ny olona natsapa fanafahana. Na dia ataoko hoe mbola tsy hitany ara ny vokany satria mbola ao anatin'ny fiangonana izy dia ny vatany manokana mihitsy sy ny ara-panahiny reny hoe afaka tanteraka mihitsy. Ka rehefa mivany fatoran'ilay fanahin'ilay olona sy ny tenany dia afaka hitany voninahitr'Andriamanitra amin'izay izy tonga ny anatin'ny tokantranony ihany. Izay ilay tenen'i Jesosy hoe vao izy ka avelao andeha. Vahana aloha izany ilay fatotra mahazo ny fanahy sy ny vatana mihitsy, na ny tanana na ny tongotra, ny tena ray manontolo. Ka rehefa mivà io mahita ny voninahitr'Andriamanitra amin'izay ilay olona ao aorianany izay famahana ny fatorana izay. Izay zavatra izay no nitranga tamin'ny alahady lasa teo. Isika nefa dia mbola hitoy ihany ao anatin'izany vavaka délivrance, fanapahana ny ozona sy ny vokatry ny fampisaviana izany. Satria be dia be ny olana mitranga vokatry ny ozona, be dia be ny olana mitranga vokatry ny fampisaviana. Ny fampisaviana moa izany dia hoe fanahirahana na zavatra atao afaka miseho ny fampisaviana amin'ny lalana fanoloran-javatra. Ohatra hoe misy manome vola anao, misy manome sakafo anao, na amin'ny lalana fitafiana, na amin'ny lalana zavatra be dia be atolotry ny olona dia afaka mampita fanaratsy, mitondra fahampotehana eo amin'ny fiainana. Ary tsy vitsy ny tratran'izany fa betsaka ny olona miaina ao anatin'izany voafatotry ny fanahy ny fampisaviana sy ny ozona izany. Ka mbola hitoy isika amin'ny fanapahana ity ozona ity sy fanapahana reo fatotra vokatry ny fampisaviana izay, satria ataoko fa tena betsaka ny olona voafatotra ary mila fanafahana isika izay maheno amin'ity onjam-peo ity. Na iza ianao mila fanafahana, satria mety ianao miezaka amin'ny fiainanao fa ny ray aman-dreninao tany aloha tany mety ny zavatra tsy nentina ataony, nisy didin'Andriamanitra nidika any. Dia rehefa nandika didin'Andriamanitra izy dia nisy ozony dia mipita aty amin'ny taranaka ilay izy ankehitriny. Ka izay ozony izay mihitsy ny mila tapahana. Na hoe mety nisy nanome zavatra ianao dia tao aoriana nandraisanao an'iny zavatra iny potika ny fiainanao, potika ny tokantranonao. Zany zavatra zany dia karazana fanahy ny fampisaviana sy ozony dia mila tapahana ny fatorany.
Ny fitombavaka antsika dia mbola mitoya isaky ny alarobia amin'ny 2 sasany, ny sabotsy amin'ny 7 sasany maraina ary ny alahady amin'ny 7 sasany maraina. Ao anatin'izany vavaka délivrance zany zay anasanantsika rehetra satria mila vahana ny fatorana eo amin'ny fiainanao io fa misy raharaha ilan'ny tompo anao. Ka androany ary sika dia mbola hitoy ao anatin'izay loha hevitra zay ihany mba afahantsika mahafantatra tsara mihitsy hoe inona ny mahatonga an'ilay olana be deaibe mitranga eo amin'ny fiainantsika ao anatin'izay famahana ny ozina sy ny karazana fampisaviana sy ny asan'ny fanaratsy zay zany tsika ao anatin'ity fandarana ity ka manasantsika rehetrarehetra ary aritra hatramin'ny farany iany ny afatr'Andriamanitra voatokana ho anao indray amin'ity anio ity. Hivavaka sika metraka zao fotoana zao eo ampelantan'Andriamanitra. Misaotranao Tompo ny amin'ny fitiavanao androany, mbola afaka torony teninao eto amin'ity androany ity. Angatahako ny fanainao masina ampiteny eto androany, anositra tanteraka mihitsy Tompo, mba hisy fiatraikany amin'ny fiainan'ireto mpiaino ajaina ireto, ny afatra zay entina eto androany hitondra famahana fatorana, fanesoranareo fatotra rehetra amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Tsisy ambinina ny asa ratsy ny devoly fa ny herinao no anjaka eto androany Tompo, ny fanatrianao hiasa eto amin'ity toerana ity androany. Ka na iza olona marary maheno dia hositranao anatin'ny fandrenesana ity afatra ao ity Tompo. Araka ny volazan'ny Baiboly hoe nandefa ny teniny izy mba hasitrana azy, ka matoky afa miasa eto ianao ka ny herin'ny teninao Andriamanitra anova ny fiainanay amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Misaotra Tompo. Amen. Andray Baiboly ary sika jerevantsika manokana any amin'ny bokin'ny Marka 5 manomboka ny 1 Marka 5 manomboka ny 1 vakina amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Ny soramandrembony milaza manao hoe ny namoahan'i Jesosy ny demonia maro tamin'ny lehilahy tao amin'ny taniny Gerasena. 1 Ary tonga teny ampitan'ny ranomasina teo amin'ny taniny Gerasena izy ireo, ary noho ny miala teo an-tsambo kely izy, niaraka tamin'izay dia nisy lehilahy azo mpanahy maloto nivoaka avy teny amin'ny fasana ka nifanena taminy. Fa nitoetra tao amin'ny fasana izy ary tsy nisy olona nahafatotra azy intsonina dia tamin'ny gadra azy, fa efa nafatony matetika tamin'ny gadra, na ny tanany na ny tongony, nefa ny gadra tamin'ny tanany no tapahany ary ny gadra tamin'ny tongony no torotoroiny, ka tsy nisy olona nahafolaka azy. Ary mandrakariva na andro na alina dia nitoetra teny amin'ny fasana sy teny atendrombohitra izy ka ninananana sady nitety tena tamin'ny vato. Fa noho nahitan'i Jesosy teny lavitra eny izy, dia niazakazaka ka niankohaka teo anatrehany sady niantso tamin'ny feo mahery hoe moa mifaninona kory izao sy anao ry Jesosy zanak'Andriamanitra avo indrindro. Ampy anyaniko amin'Andriamanitra ianao aza mampijaly aho, satria Jesosy efa nanao taminy hoe mivoa amin'ity lehilahy ity ry fanahy maloto. Dia nanontany azy Jesosy hoe iza moa no anaranao? Ary izy namaly hoe Legiona ny anarako satria maro izahay. Ary nifona taminy izy mba tsy horoahana hiala amin'izany tany izany. Ary nisy kisoa maro andiany iray nandrasana teny akaiky ny tendrombohitra, ary nifona taminy ireo ka nanao hoe alefaso izay ho any amin'ny kisoa mba hiditra ao aminy. Dia nekeny Jesosy ary ny fanahy maloto rehefa nivoaka dia niditra tao anatin'ny kisoa, ary ireo kisoa andiany ireo nitratrevatreva teny amin'ny antsana ho any amin'ny ranomasina, tokony ho 2 arivo no isany, ka dia maty tany amin'ny ranomasina izy. Ary ny mpiandry azy dia nandositra ka nilaza tao an-tanàna sy tany an-tsaha, dia nandeha ny olona mba izay izany zavatra izany, ary tonga tany amin'i Jesosy izy ka nahita ilay demoniaka izay nisy ny legiona, fa indro izy nipetraka ny tafy lamba sady arisaina, ka raiky tahotra ny olona, ary izay efa nahita dia nilazalaza tamin'ny olona izay natao tamin'ilay demoniaka sy ny amin'ny kisoa, ary nifona tamin'i Jesosy izy mba hiala amin'ny taniny. Amen. Zay no resantsika fampianarana androany mahakasika ity lehilahy anankiray ity izay napahorin'ny demonia antsoina hoe legiona. Manina moa natao hoe legiona ny anaran'ilay demonia tao anatin'ilay lehilahy? Satria maro be, tsy voatanisa zany ilay devoly namatotra azy. Ka rehefa ny devoly zay ny maro be mamatotra olona anankiray, dia iny le antsoina hoe
legiona araka ny voalazan'ny baiboly teo. Nandalo tamin'io toerana tsoina hoe Gerasena io ny tompo rehefa niala tamin'ny Samokely, dia nisy lehilahy anankiray demoniaka ny filaza azy nifanena tamin'i Jesosy Kristy tompo. Io lehilahy demoniaka io satria fatorana demonia zany dia tsy mba miaraka miaina amin'ny olona, tsy miara mipetraka amin'ny olona eny amin'ny toerana mba hoe misy trano eny amin'ny villa zany ny tiantsika tenenina, tsy miara mipetraka amin'ny olona eny izy, fa nitondrany demonia azy dia entin'ilay devoly eny ambonin'ny fasana sy eny atendrombohitra eny. Eny foana ny fiainan'ity lehilahy demoniaka ity, satria moa zany tsara marihana amintsika fa tsy tompony tena nyity lehilahy ity, fa ilay demonia no mitarika azy amin'izay tiany hitondrana azy. Ka rehefa devoly zany dia eny amin'ny fasana eny ny tiany hipetrahana, dia miakatra eny atendrombohitra eny, dia eny izy minananana ozy izy lazain'ny baiboly sy mitety tena, tetitetehany ny tenany amin'ny vato. Zany hoe tena ampahorian'ny demonia ty lehilahy anankiray ity, izay tsy mahatsiaro saina satria ilay demonia legiona fanahy maloto be dia be mipetraka ao anatiny no mibaiko azy eo amin'ny fiainany. Raha ny tena marina zany ity lehilahy ity ry avina malala ao amin'ny tompo tokony mba hiaina tsara tahaka ny olona rehetra, afaka miasa, afaka manana tokantrano, afaka mivavaka tsara, saingy tsy afaka manao an'izany izy satria ilay demonia mamatotra ny fiainany dia hoentin'ilay satana amin'izay tiany hanaovana azy ny fiainan'ity lehilahy ity. Izay ny zavatra nahazo azy tamin'ny fotoana nefa izy nifanena tamin'i Jesosy Kristy tompo, dia niazakazaka izy sady mikohaka teo anatrehan'i Jesosy. Niteny tamin'i Jesosy izy manao hoe moa mifaninona akory ma izao sy anao, ry Jesosy zanak'Andriamanitra avy indrindro, ampianianiko amin'Andriamanitra ianao aza mampijaly ahy. Satria zany Jesosy vao nahita n'ity lehilahy ity tonga dia nroahany Jesosy ilay fanahy tao anatiny. Nroahany zany ilay demonia mamatotra azy hoe mivoa amin'io lehilahy io ianao ry fanahy maloto. Dia nifona teo anatrehan'i Jesosy reto demonia reto. Ny devoly zany ambara amintsika tsara mihitsy, matahotra ny Jesosy tompo io. Na ny anaran'i Jesosy fotsiny ara no tononiny dia milaza aminao rava daholo ny asan'ny devoly rehetrarehetra. Rava daholo ny asan'ny devoly rehetrarehetra. Zay ny mahatonga ny olona demoniaka rehefa misy olona manentana hoe andao hivavaka, tsy mety mandeha mivavaka io satria ilay fanahy maloto ao anatiny no manohatra n'ilay fanimpona, satria matahotra an' Jesosy izy sao ho afahana ao anatin'ilay olona. Zany hoe tena milaza aminao ry avina malala ao amin'ny tompo hoe mahafaly ny devoly mihitsy ny mipetraka ao anatina olona anankiray. Fa finaretana ho an'ny devoly ny mipetraka ao anatin'ny olona anankiray, satria ny devoly ange teneniko anao fa mirenireny izy, mirenireny eny amin'ny abakabaka eny amin'ny toerana tsisy olona eny, mirenireny eny ny asany. Ka zarany devoly raha mahita olona hipetrahana ity lehilahy ity anefa tena devoly be dia be mihitsy ny tafapetraka tao anatiny. Nifona teo anatrehan'i Jesosy reto devoly reto, nifona tamin'ny tompo, satria fantatry ny devoly tsara ny tanjaka Jesosy Kristy tompo zany. Fantatry ny devoly tsara mihitsy ny toerana misy an'i Jesosy, afaka mandidy azy sy mamoaka azy izy, miala ao anatin'ny olona zay hipetrahany. Dia rehefa avy eo moa izy dia mbola nifona ihany hoe aza roahany eto amin'ity tany ity izahay. Hitanao tsara zany zavatra voalaza zany misy karazana toerana na tany ananan'ny satana fahefana fatorany devoly. Misy karazana faritra tena fatorany devoly io faritra io, ary ny olona rehetrarehetra mipetraka amin'io faritra io, le misy an'le fatoran'le devoly zany ny akamaroan'le olona, na le olona zay mpanompo sampy daholo, na le olona zay mpijangajanga daholo, na le olona zay olona mpamaky trano sy reny jiolary reny daholo, na le olona zay mikorota tokantrano daholo eo amin'io faritra io. Misy karazana toerana tsy mahavanonjaza fa zay olona tafiditra eo momba tsy miteraka, mikorota tokantrano misaraka daholo zay olona tafiditra eo. Zay olona tafiditra eo amin'ny toerana io dia mietry daholo ny fiainany. Misy karazana toerana tahaka zany, tahaka nyty zavatra mitrango ity, satria eo zany le toerana misy an'le devoly dia nangataka tamin'i Jesosy le devoly mba tsy roahany hiala eo amin'io tany io.
Satria eo izy mamatotra misy karazana tanina faritra ry havana malala amin'ny tompo fatorany demonia. Zay no mahatonga ny olona manodidina eo mitovitovy daholo ny farim-piainany, olona mikrotakrotana daholo, mikrotatokantrano, olona sahirana miady mafy amin'ny fiainana daholo, olona tsy anasa daholo na marary, misy aretina mitaiza, misy an'ireny karazana tromba dia mienjenjera reny, toratorana eny amason'olona. Reny rehetrarehetra reny ry havana malala ao amin'ny tompo fatotry ny devoly daholo. Ary le devoly rehefa tafahoana tamin'ny tompo dia nangataka taminy mba tsy roahana eo amin'ilay tany. Dia rehefa nididin'ny tompo le devoly hoe miala amin'io lehilahy io ianao, dia mbola nangataka indray le devoly, satria nisy andihana kisoa be dia be teo amin'ny 2 arivo teo nisy an'ilay kisoa. Dia nangataka le devoly raha horoahana hiala ao amin'ilay lehilahy mba alefa any anatin'ny kisoa na alefa tany. Ka rehefa naheno an'izay ny tompo dia nyroahany miala tao amin'ilay lehilahy satria ny tanjon'i Jesosy, ny olombelona tsy mendrika ny olona izany ny fatorany devoly. Tahaka anao maheno io tsy mendrika anao zany fatorany Satana zany, tsy mendrika anao zany ampahorian'ny demonia zany. Zany ny toetran'i Jesosy Kristy tompo izay ivavahantsika, tsy mankasitraka atsika ho ampahorian'ny demonia zany izy ry havana malala ao amin'ny tompo. Tsara ho fantatrao fa ny tompo dia mihevitra ny anasoavana ny fiainanao foana. Ny tompo dia mihevitra ny anatsarana ny hoavinao foana. Ny tompo dia mihevitra ny hitahiana sy anasoavana ny ara-panahintsika foana. Zany ny ao anatin'ny fon'ny tompo. Zany ny ao anatin'ny fony. Ny zavatra mahasoa sy mahatsara, ny ilamina ny fiainanao, mba handehanany ny asanao tsara, mba hahafahanao mivavaka sy tena mitolona mitady an'Andriamanitra tsara. Zany ny fantatro ny tompo. Zany ny zavatra ao anatin'ny fony. Ka raha nangataka le Satana ho alefany anatin'ny kisoa, dia nalefany Jesosy tany izy. Satria ny loha laharana dia fanafahana n'ity lehilahy izay nampahorian'ny demonia ity. Satria tsy natao hitoeran'ny demonia ny olona, fa ny kisoa matoa nalefa tany zany le demonia, mendrika hitoeran'le demonia zany le kisoa, mendrika. Ka rehefa nalefa tany le demonia, dia noentin'le demonia nitratrevatreva tany anatin'ny antsana tany amin'ny ranomasina tany le kisoa, maty tany daholo ny kisoa rehetrarehetra. Ilay lehilahy izay nampahorian'ny demonia, legiona, afaka soma tsara. Nefa ry havana malala ao amin'ny tompo, tamin'ny fotoana nitoerany reto fanamaloto tao anatin'ity lehilahy ity, dia tsy afaka niaina tahaka ny olona rehetra izy. Indraindray isika maheno aho mety mba manana faniriana te hanao an'izao, te ho tonga amin'ny toerana ohatr'izao, te hivoatra amin'ny fiainana, manatsara tokantrano, miezaka amin'ny fianarana, miezaka any amin'ny orinasa ihany, tena manao asa, tena miasa amin'ny fo, fa tsy mety tonga mihitsy ilay tanjontsika te hanao arak'izay tiatsika isika. Mba te ho lasa lavitra eo amin'ny fiainana fa zavatra mitranga tsy mety tratra mihitsy ilay izy. Ohatr'izany ange ny zavatra niainan'ity lehilahy ity, ilay nampahorian'ny demonia. Tsy navelan'ny Satana andeha araka ny zavatra tiany sy mba hiaina mitovy amin'ny olona rehetra izay manompo an'Andriamanitra, fa ny fatoran'ny demonia dia eny amin'ny fasana sy eny an-tendrombohitra no hitondran'ny demonia azy. Ny zavatra tena mampalahelo ange zany ry havana. Misy karazana olona zany te ho tafavoaka fa fatoran'ny demonia tsy avelany ho tonga amin'izany tanjony zany. Misy karazana olona ange ry havana te hivavaka fa fatoran'ny demonia tsy avelany devoly mivavaka. Tsy avelan'ny Satana mivavaka, manana etaeta izy. Za zao maheno an'izany toritenin'ny apôstoly zany, tena te hivavaka, te hitady an'Andriamanitra mihitsy, fa fatoran'ilay demonia. Kanefa za miteny aminao androany ny tompo mifanena aminao amin'ny alalan'ity toriteny ity, anafaka anao amin'izany fatotry ny demonia zany. Amin'izao fotoana andrenesanao toriteny zao ianao, mandraisinao fanapa-kevitra tapitra ity toriteny ity, tonga dia mandolia ianao mivavaka, mangatafy famonjena amin'i Jesosy androany. Fa matoa ianao ataon'Andriamanitra mandrian'izao toriteny zao tahaka ity lehilahy izay nampahorian'ny demonia nifanena tamin'i Jesosy ity. Io tsy kisendrasendra ny fanenan'ireo fa efa programa mihitsy io. Ny tompo any amin'ny toerana andehanany, efa programa ndolo ny toerana andehanany. Ka any amin'ny toerana andehanany, niza olona marary manana olana mifanena aminy, tsy maintsy afaka iny na amin'ny fomba manao ahoana na amin'ny fomba manao ahoana. Eto ange raha jerevana tsara ny tantaran'ity lehilahy ity, tsy nisy olona nahafolaka azy hozy izy ny Baiboly. Ny olona rehetra efa namatotra azy tamin'ny gadra, fa tapahany ny gadra eo amin'ny tanany, tapahany le demonia ao anatin'ilay lehilahy. Dia ny gadra eo amin'ny tongony torotoronina ozy izy dia tapaka. Tsy misy olona afaka mahafatotra azy.
Tsy misy olona afaka nanafaka an'io demonio tao anatin'io lehilahy io. Tsy misy olona afaka ny feny fiainan'io lehilahy io. Misy olona mba te hanampy azy, fa hoentin'le demonia mitsoaka foana raha lehilahy. Misy olona mba te hanampy azy eo amin'ny fiainany, fa tsy mety mihitsy ry havana malala. Izany ny zavatra ny ainan'io lehilahy io. Dehibe amintsika ny miaina tahaka izany amin'izao ora 10 taona izao. Vokatr'ilay asana demonia. Na dia ataoko hoe misy olona mpanohana anao ary ny havanao na tsy fantako na ny piraita-po aminao. Ny zavatra mitranga ry havana malala, tsy mety tafatsangana mihitsy. Misy manome vola ianao hoe ty varotanao, ty fahoentinao manarina ny fiainanao, fa voatonga io vola io tonga dia lany, tsisy hevitra, tsy fantatra hoe mandeha makaiza. Zany ny asan'ny devoly zany. Zany ny asan'ny devoly zany ry havana. Ianao ty ambola ka le fiainanao mihitsy hoe tena tiako atao an'izao ny fiainako. Tiako atao an'izao ny fiainako, fa tsy mety mihitsy. Tsy mety. Satria ilay devoly mamatotra. Ilay devoly mamatotra. Ary misy olona tahaka nyity lehilahy ty nge, ampaoriana demonia tena fanahana legiona mihitsy ny ao anatiny. Devoly be dia be, ao fanahana trosa, ao ny fanahana lainga, ao ny fanahy tsy matafavoaka, fatiantoka, fanahy tsy fanjariana, mitambatra ao daholo zany. Tambatra. Mandeha mirenireny eny tontolo eny fotsiny fiainany. Tsy mety tonga saina mihitsy io, mananatra ihany ny ray aman-dreny, mananatra ny piraita-po. Enao amba zao atao, fa tsy tonga saina. Inona mahatonga azy tsy tonga saina? Ilay fanahy mamatotra azy. Ilay fanahy maloto mamatotra azy ny tsy mahatonga saina azy io. Fantaniana mipetraka maninona ty laty tsy tonga saina hoe eny amin'ny fasana nge ny toerana misy anay io. Iza moa ry havana ny olona tamana eny amin'ny fasana zany? Hoe eny amin'ny fasana ny andro toko-piainana, na andro na alina dia eny amin'ny fasana. Dia eny atendrombohitra eny dia eo amin'ny fasana, dia eo atendrombohitra dia eo amin'ny fasana. Iza ny olona ho tamana amin'izany? Na ny sakafo hohanina ary amin'izany tsy fantatra tsony, fa zay sakafo hita rehetra eny dia hohanina daholy. Inona ny mahatonga le lehilahy tsy tonga saina? Satria ilay devoly mamatotra azy. Anjakan'ny devoly ny eritreriny, fisainany, ny fony, tena ny ray manontolo, le devoly no manjaka ao anatiny. Ny olona tamana eny amin'ny fasana mitaingitaingy fasana reny, misy fanahy ao anatiny, misy fanahy ny famisaviana, ohatran'ireny olona tratrana ohatra hoe ody fity reny zao. Nitolorany vola le olona, na ny inviteny ny sakafo le olona, nefa le sakafo sy le vola efa misy ody fity. Dia nanomboka amin'ny fotoana nandraisana an'iny vola iny na le fanomezana nomeny le olona manao ody fity azy, dia lasa miraiki-pity amin'ilay le olona le vehivavy na le lehilahy. Dia amin'ny alina amin'izay ny vehivavy iny, na ilay manao ody fity na ilay tratran'ny ody fity, mivoaka amin'ny alina amin'izay, mandeha mitaingi-pasana, mivoaka amin'ny alina, tonga ny amin'ny 12 alina, tsy tonga saina io fa tonga dia mifo azy eo ambony fandriana eo, lasa mandeha mivoaka. Mandeha mivoaka. Satria tratran'le ody fity, izany ody fity zany ry havana, zany famisaviny be dia be ny tratran'izany. Raha olona manao an'izany ianao, tsy mety aminao zany. Afaka mangataka eo anatrehan'Andriamanitra ianao tokantrano raha ohatra ka mila an'izany. Fa tsy tokony ianao an'izany ody fity zany ianao. Satria lasa fatorany demonia ianao, tratrana fanahany famisavina ianao rehefa avy eo. Lasa mivoaka alina ianao. Satria tratran'le fanahany famisavina, manao an'ilay ody fity. Be dia be ny olona. Efa nahita olona tratran'izany a, ranabavy anankiray. Io anabavy io zany a, any am-pianarana, be dia be ny olona tia azy. Dia ao anatin'izany ty ranabavy ty a, dia nainvitena olona anankiray ny sakafo. Ninona lasopy ozy izy zany, zay le fandehan'le tantara, ninona lasopy. Dia rehefa ninona lasopy a, dia nomen'ilay lehilahy voly ranabavy. I ranabavy mieritreritra hoe finamanana tsotra le izy, dia niraisiny tamin'ny fo tsotra. Aika izany lay sakafo nomeny an'ilay vehivavy a, sy ilay vola nomeny an'ilay vehivavy, efa nisan'ilay famisaviana tao. Dia rehefa ninana amin'izay ty ranabavy ty, nataoko délivrance izy, satria tonga taty am-piangonana izy natao ny délivrance. Raikitra ny délivrance, nampitenenina ilay devoly tahaka ny nataon'i Jesosy teto, nanontaniana ilay fanamaloto ao anatin'ilay lehilahy. Iza ny anaranao dia legiona ozy izy ry zareo. Dia tahaka izany ihany koa nataoko nanontaniako izy, inona ny mahatonga anao toetra ao anatin'ity vehivavy ity? Dia ozy izy ilay devoly hoe misy mpiara-mianatra aminy tia azy na misavy azy tamin'ny alalan'ny sakafo sy vola nomena. Izay ny mahatonga an'io vehivavy io fatoranay.
natao ny délivrance rehefa tena nyroahana le fanatao anatin'ity vehivavy ity dia ozy izy le devoly zay ozy izy hiala fa amin'ny fotoana io vehivavy io mbola mandray an'ny ody fitiana famisaviana ataon'le lehilahy mpiara-mianatra aminy ihany na amin'ny sakafo zany na amin'ny zavatra omeny zany dia miverina ihany zay. Ilay vehivavy tao aoriana ny délivrance dia nafarana mila mivavaka tsara ianao dia namena fepetra ranabavy. Ka ny fanany famisaviana ry havana afaka miepita amin'ny alalan'ny zavatra omena. Tsy ny zavatra omen'ny olona rehetrarehetra io dia raisinao avokoa. Tsy ny zavatra omen'ny olona rehetrarehetra. Mila mitandriny tsika amin'ny fiainana. Ka be dia be ny olona potika ny famisaviana amin'ny fiainana amin'izao ora sy fotoana izao. Idirana fanahy maloto dia rava ny asany. Olona nivavaka izy taloha, miverin-dalana izy ankehitriny satria tafiditra le fanahy maloto. Ary ny olona miverin-dalana tena raha fanahy toko hoe 3 ny roahana tao aminy talohan'izy nivavaka, rehefa miverin-dalana izy foasetiny zay ny miditra ao anatiny, mamatotra azy. Ary zay ny tena mahatonga ny olona miverin-dalana sarotra ny mamerina azy amin'Andriamanitra satria fatoran'ilay démonie dia tsy mahatsiaro saina tahaka an'ity lehilahy ity. Lehilahy tao Gerasena tsy mety tonga saina intsony hoe za io ane ka olona tokony hiverina amin'Andriamanitra satria ilay démonie efa tafiditra ao anatiny. Misy karazana zanaka indray maditra tena tsy azo atao nininina mihitsy, kapohana fa tsy mety endry satria misy fanahy mamatotra azy. Misy fanahy nge mamatotra an'ireny zaza mahatonga azy maditra be reny ry havany. Na io ozina avy tany amin'ny ray aman-dreniny, na io fanahana démonie mihitsy mamatotra an'ilay zaza. Mamatotra an'ilay zaza. Misy vehivavy anankiray indray ity. Ity vehivavy tanora ity araka ny filazan'ny ray aman-dreniny, tena manam-pahaizana izy any ampianarana. Manam-pahaizana. Dia misy olona eo akaikiny ozy izy ilay ray aman-dreniny tia manome zavatra n'ity zaza ity. Dia ny zavatra mitranga dia izao: raha mipetraka ao an-trano ilay zazavavy tsy maninona mihitsy, fa rehefa andeha ho any ampianarana ity zaza ity dia misy fanahy manarona azy. Dia ao tonga dia tsy tafapetraka ao ampianarana io fa tonga dia mitsoka mivoaka. Dia ny zavatra nitranga rehefa niraisiko ranabavy dia nanontaniako izy: inona ho any mahatonga anao rehefa tonga any ampianarana ianao dia mitsoka foana? Nga ianao tsy te hianatra intsony fa manino ianao rehefa ao an-trano to tsy maninona? Nefa ianao manam-pahaizana ozy ny voalazan'ny ray aman-dreninao. Dia ozy izy ity vehivavy ity hoe ka zangy apôstôly ozy izy rehefa tonga ao ampianarany dia misy feo miteny aminao ozy izy manao hoe vonoko ianao. Dia maheno an'iny feony dia mandositra ozy izy. Tsy hoe za tsy te hianatra fa misy feo mampitahotra anahy. Dia lasa mandositra. Dia miafokafona any ambadimbadiky ny hazo, miafokafona any ranabavy. Ay ve ho zay ny mahazo anao? Nalefa ny délivrance, rehefa nalefa ny délivrance nampitenenina le fanahy. Le olona mpanome zavatra n'ity zazavavy ity foana ka izany manao famisaviana amin'ny alalan'iny zavatra omeny iny, dia maniraka fanahy maloto satria manompo sambo zany ty olona manome zavatra azy ity. Fa zareo tsy mahafantatra, reto ray aman-dreny tsy mahafantatra satria olona mpiray tanàna io ihany ko. Dia rehefa tratran'izany ty ranabavy kely ity na le fianarany ara tsy zarizary intsony satria ilay fanahany famisaviana irahan'ity ramatoa ity kaya mba tsy atafavoaka n'ity zazavavy ty amin'ny fianarana satria manam-pahaizana ny ranabavy. Hitanao tsara zany zavatra ny vokatry ny fialonan'ny olona anao dia manao an'ireny karazana famisaviany ireny izy. Ka raha olona tsy manana n'Andriamanitra ry havana malala ao amin'ny tombo dia mandaitra aminy ny famisaviana. Raha olona tsy matanjaka ara-panahy dia azo antoka mandaitra aminy. Raha olona tsy matanjaka ara-panahy dia azo antoka mandaitra aminy famisaviana. Izay zavatra mila fantatsika izany. Mila fantatsika izany zavatra any dia nio tsara mihitsy ny fiainanao. Fa ny fanahany famisaviana miasa amin'izao fotoana izao. Ary izao izy vao may tena mirongatra. Nefa amin'ny olona manompo an'Andriamanitra za tena milaza aminao fa tsy andairana izany. Tsisy mpanompon'Andriamanitra na olona manompo an'Andriamanitra andairana famisaviana izany raha tena mijoro amin'ny fahamarinana izany olona izany.
ka raha ny olona tratrana famisaviana potiky ny famisaviana ny fiainany potiky ny famisaviana ny tokantranony dia efa be deaibe fa ianao izay maheno ny toriteny zao afatr'Andriamanitra zao ianao tia ny tompo hafahanao anatin'izany ianao tia ny tompo hafahanao anatin'izany mety olona nanana ny mahaizanao ianao fahiny nanana ny mahaizanao na ianareo mivady dia lasan'ny olona any ny vadinao za tena milaza aminao atolory an' Jesosy ny fonao dia mitady avy ianao an'Andriamanitra apetrao ampelantanan'ny tompo ny toy an'ny fiainanao zay mahasoanao ataon'Andriamanitra zay mahasoanao ataon'Andriamanitra mampirisika antsika rehetrarehetra zay maheno an'ity fandaharany ity mila famahana ifatotra eo amin'ny fiainanao io fa misy raharay ilan'ny tompo anao misy raharay ilan'ny tompo anao ianao manolo tena sy mibebaka ny amin'ny raha tsy nataonao rehetrarehetra dia tonga ianao mivavaka izany hoe tsy tokony hiady rerany anatin'ny tokantranonao antsony zany ianao na mbola andeha hiantehitra hiantso any dada tosiny toy ihany hanampy anao eo amin'ny fiainanao fa aleo tonga dia afahana trany amin'ny fotony mihitsy lay mahatonga an'ilay olana eo amin'ny fiainantsika dia manatona ianao mivavaka manatona an' Jesosy dia izay mpanompon'Andriamanitra hivavaka ao anao délivrance anao tahaka nataon'i Jesosy tamin'ity legionyity teto ozy izy mivoa amin'ity lehilahy ty ianao ndroahan' Jesosy lay devoly hiala zany hoe nataon'ny tompo délivrance lay lehilahy nafahany miala tao amin'ilay satana ary nalefan'i Jesosy tany anatin'ny kisoa rehetrarehetra tany afaka lay lehilahy zany hoe misy karazana démonie zany atao délivrance roahana izy miala ao anatintsika roahana mety tsy mino ianao misy an'izany eo amin'ny fiainanao fa za tena milaza aminao nefa fa be deaibe ny olona voafatotra zany be deaibe ny olona fatoran'ny satana zany ka mahatonga anao mba manana tanjona fa tsy mety tonga amin'ilay izy mihitsy manana projet anao hoe zao nitondrako an'ity zavatra ity fa mivily foana le izy tsy any amin'ilay tokony andehanany misy olana foana io tonga aloha ao misy olana foana tonga ao aloha ao satria lay devoly tsy mankasitraka ny atanterahany sitraponao zany mihitsy tsy mankasitraka ny isan'ny ratanao sy anasoavana anao zany mihitsy fa matoa ianao mandre an'ity afatra ity ny tompo mankasitraka ny anasoavana anao ny satana mety tsy tianao isandratra sy iova ny fiainanao fa ny tompo manirany zany ary ny tompo tia ampiova ny fiainan'ny olona zay tapa-kevitra manantona azy izay olona manapa-kevitra manao dingana eto androany hoe za hanantona anao Jesosy dia za milaza aminao marimarina tokoa amin'ny anaran'i Jesosy fa iova ny fiainanao ao aorianany délivrance zay atao tsy maintsy misy fiovana io fiainanao io na nandritry ny firy-taona ianao na nandritry ny firy-taona ianao ny natao anatina fikorotana tokantrano ny natao anatin'ny tsifisiny ravo mety olona tena manana ny mahaizanao manam-bola ianao fa ny volanao dia lany ampitoerana tsy fantatrao hoe mandeha makaizy maditra ny zanakao dia manao ditra ny ambadika an'izy dia ny volanao no anafahana azy any marary daholo ny ankohonana sy ny fianakaviana dia ianao no mandany ny volanao amin'ny fanasitranana ny rehetrarehetra amin'ny fanohanana ny rehetrarehetra ritra ny fanananao manomboka meritra ankehitriny mety olona tena manana ny toerana maizy anao ianao mpitantana oronasambony tena hoe olona manana ny toeranao eto amin'ny firenena ianao za milaza aminao tsy afaka handeha rery zany ny fiainanao mila ny Jesosy ary mila atao délivrance isika mba ho afaka amin'izany fatotry satana zany ndrendrenge ny tanantsika fatoran'ny satana amin'ny alalana trose dia ny zavatra ataontsika rehetra tsy maintsy tafiditra any amina trosa foana tafiditra any amina trosa foana nindrambola tany amin'ireny findramam-bolo ireny ianao ohatra dia nieritritra ianao hanao zavatra goavana be amin'ilay vola indramina ankehitriny tsy tafaverina ny volan'ilay olona nindramina tsy tafaverina ilay vola ry havana malala ao amin'ny tompo mila vavaka zany mila vavaka mety olona tena manana ny mahizy anao manana ny toerana mahizy anao mihitsy ianao eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao mikatso tanteraka mihitsy ny fiainanao tsy hitanao mihitsy ny vaolana hoe ahoana ny ataoko manetrehanao tena dia manatona atao délivrance ianao amin'ny anaran'i Jesosy atao délivrance amin'ny anaran'i Jesosy ho hitanao zany fiasan'Andriamanitra zany raha tapa-kevitra ianao tahaka n'ilay lehilahy zay nampahorin'ny démonia rehefa vita délivrance izy dia nanomboka nahafantatra amin'izay hoe mila manao akanjo aho nahafantatra olona amin'izay izy niaraka tamin'i Jesosy dia nangataka mihitsy izy matena hoe hiaraka aminao foana Jesosy ozy izy ny tompo taminy mandehana aloha izy mandeha mody any aminareo manana trano ihany io lehilahy io kay zany fa tsy noetin'ilay devoly mipetraka mihitsy any amin'ny fasana noetiny nefa mba manana ny mahizy azy manana ny trano ihany
Mandehana miverina any an-tranao dia ambarao amin'ny olona zao asa lehibe nataon'Andriamanitra taminao zao. Dia ilay lehilahy nijoro vavolombelona tamin'ny asa mahagaga nataon'ny tompo taminy, gaga sy talanjona ny olona hoe ianao ve ilay fatorana? Tsy misy olona mahavoafatotra anao fa na dia fatorana renao dia tapatapahan'ilay fanaratsy. Tapatapahanao ilay izy. Ianao ve no miova sy mijoro vavolombelona mitoro ny filazany tsara tahak'izao? Satria rehefa afaka ilay fanahy maloto ao anatin'ilay olona dia manomboka makany amin'ny fahatsarana amin'izay ny fiainany mampitola gaga olona ry havana malala. Ka ianao zay maheno a io afaka hitola gaga ny olona amin'ny fiovam-piainanao sy ny fiovan'ny toetranao ny aminao rehetra mihitsy. Ry ray aman-dreny malala, ray mpianakaviana, reny mpianakaviana, na manao ahoana toerana misy anao, miteny aminao ny olona hoe ianao ilay nanana ny maizanao fahinina ankehitriny mihamihetra ianao, afaka averin'ny tompo amin'ny laoniny ny fiainanao sy ny ara-panahinao. Mety efa mpanompon'Andriamanitra tena nirehitra ianao taloha, nirehitra tamin'ny fanompona, ankehitriny ianao mihamihemotra. Mety efa mijanona ohatrany tsy mivavaka intsony. Ry havana, aza manaiky fatorany devoly zany, mijoroa lehilahy mahery sy vehivavy mahery. Mitsangana ianao dia atanjao ny finoanao androany. Ianao ve dia anaiko fatorany devoly? Ianao ve dia anaiko ampahorin'ny demonia? Ianao ve dia anaiko bokany trosa sy misara-panambadiana? Tsy miasa. Ahilikiliky ny olona manaiky an'izany ve ianao nefa Andriamanitra ao an-danitra ao afaka mampandresanao, mampaheranao amin'ny anaran'i Jesosy, mijoroa ianao androany. Manaovy ianao dingana ho atao délivrance dia mandraisa fanapahan-kevitra tena hivavaka hitady an'Andriamanitra. Fa ho hitanao zany fanafahany zany fa hitola gaga sy ho talanjona daholo ny olona rehetra ny amin'ny fiovam-piainanao ao aorianany zany délivrance zany. Matoa ianao ataon'ny tompo mandrehan'ity afatra mahagaga ity, olona tian'Andriamanitra ho asoavina sy hovana fiainana ianao ry havana malala. Maherezy ianao, aza mitanondrika zany ianao. Aza mihaino ny feo an'ny olona hoe ho potika mandrakizay zany ianao. Aza mihaino an'izany. Izao tenin'Andriamanitra ambara aminao zao ny toy ny fiainanao. Raha atao délivrance ianao mbola afaka mamiratra ny fiainanao io. Mbola afaka hita ny voninahitr'Andriamanitra ianao. Aza mitanondrika. Na dia toka efa tsisy hevitra intsony ary le fiainanao, aza mitanondrika amin'izany. Aza manaiky ho resin'ny fiainana zany fa manan'Andriamanitra velona ianao zay maheno io. Manan'Andriamanitra velona ianao, tanan'Andriamanitra tsy fohy fa mahavonjy. Afaka manasoa anao izy, fa ianao mila manao dingana, manolo tena manantona an'Andriamanitra. Inona ny mampahory anao? Inona ny mampalahelo anao? Inona ny zavatra irianao eo amin'ny fiainana? Jesosy afaka mahatateraka izany. Afaka manaisotra ny alahelonao izy. Afaka manalanao amin'ny toerana misy fampahoriana io izy dia araka amin'ny voalaza Baiboly tsy ho reo amin'ny taninao intsony ny fahoriana. Tsy ho reo amin'ny taninao intsony ny fitarainana. Maherezy anao rahalahy malalako. Maherezy anao anabavy. Maherezy ny tanora rehetra. Miaraka amin'ny Jesosy tsy maintsy tafavoaka. Manaovy ianao dingana ho atao délivrance. Tsika mo manana fotoana goavana. Isaky ny alarobia hariva amin'ny roso sasany spécial délivrance. Tsy resaka fahagagana fotsiny io. Spécial délivrance anetanako atsika rehetra. Zany fotoana zany dia mitohy isaky ny sabotsy na sabata manomboka amin'ny 7 sasany maraina. Mitohy ihany koa zany isaky ny lahady izay anasako atsika rehetra. Anasako atsika rehetra manomboka amin'ny 7 sasany maraina isaky ny lahady vavaka délivrance. Mahery vaika. Tonga avy ianao fa ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Raha ohatra ka mila resaka manokana ianao afaka miantso ihany koa ianao ny amin'ny larina tarobia 033 91 711 66 na 034 92 543 76. Averiko ihany 033 91 711 66 na 034 92 543 76. Afaka miantso amin'ny larina tarobia ianao raha ohatra ka mila fifandraisana manokana, misy zavatra tianao anontaniana, mila vavaka. Raha te iona amiko ianao afaka tonga manatrika fotoam-bavaka dia raisiko ianao vitany fotoana. Mametraka ny mandram-piona sy mandram-pitafa ho amintsika rehetra. Hivavaka-tsika marana izao fotoana izao. Saotra raha io amin'ity fotoana ity tanteraka soma tsara, tafapita ny afatra. Engany tsy hiverina foana aminao zany teny zany, fa mba hitondra fanafahana sy fanasitranana ary vahaolana ho an'ny hoavinay tsirairay avy tompo malalako. Asehoany voninahitra ao Andriamanitra. Mety manondrika ny lohany reto olona reto amin'izao ora sy fotoana izao mivavaka. Tompo, mangataka aminao manokana, omeo hery izy ireo androany mba hahafahany manao
dingana manantona sy mitady ny tavanao anafahana azy ao anatin'izany fatotry ny demonia zany. Aza velanao vao fatotra reto olo reto fa matoy izy tompo nataonao mandriany zao afatra ao zao tianao afahana izy ka angatahako ny herin'ny fanenao masina anome dingana atonga azy anao dingana ameno azy anomehery azy anao dingana hitady ny tavanao ary anantona tompo matoka fa miasa ianao amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Amen. Aza matsiaro ny lasana amin'ny sainany taloha, indro izao efa hanao zava-baovao, ho ankehitriny dia efa miposaka izany. Isaia 7:7, ny 9:20 ka hatramin'ny 10:20. Fandaharana iray izay iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Apostoly Andreas eto amin'ny radio feon'ny lanitra 107.2 FM isan'andro amin'ny ora toy izao, izay andraisanao vavaka sy tsodrano idiranao amin'ny fiainana vaovao miaraka amin'Andriamanitra ary andrenesanao toriteny, fampianarana, taridalana ho amin'ny famonjena ny fanahinao mandrakizay. Tadidio ary mbola afaka niaina amin'ny fiainana vaovao ianao miaraka amin'Andriamanitra. 033 91 711 66 033 91 711 66 034 92 543 76 034 92 543 76. Aza matsiaro ny lasana amin'ny sainany taloha, indro izao efa hanao zava-baovao, ho ankehitriny dia efa miposaka izany. Isaia 7:7, ny 9:20 ka hatramin'ny 10:20.